raha misy ny zavatra tsy tiana iverina intsony eto amin'ny firenena dia ny fampiasana fitaovam-piadiana entina hamonoana ny olona izay tsy mitovy hevitra aminao. Ka melohana na ny fomba ahoana na ny fomba ahoana ny fampiasana fitaovam-piadiana izay entina andava, entina hamonoana ny mpahitanindrazana malagasy mitovy aminao. Manoloana ireo fiantsina samihafa sy fikasananao fanakorontanana ho amin'ny andro ny 20 septambra eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra dia manao izao fanambarana izao izay mpitandro filaminana mivondrona ato anivon'ny Amonaty izay ahitana ny zandarim-pirenena, polisy-pirenena ary ny tafika malagasy ho tombotsoa ambony firenena ary ho an'ny besin'ny maro. Mampahafantatra fa tsy nahazo alalana avy amin'ny manam-pahefana ny hetsika famorina olona ny faha 15 septambra. Noho izany diky izany fa fantokan-dalàna ny fanatanterahana izany. Marihana fa manohitohina ny filaminam-bahoaka sy ny fahafahany tsirairay mivezivezy izany famorina olona izany ka miendrika ho ambana mitarika herisetra. Allô? Manao ne? Inona aloha le film saika andeha tao amin'ny Roxiva zao dia efa mivoaka zay tsy maraka. Mamorona fikafika tapitapy koratifsa zakina fampiasana ny olana eto ane brito ny olana eto zaraty izao tsy préfet ny olany jiro sy rano tsy mandeha ny olana zeno ka tsy any préfet na mialala izy na tsy amy mialala tsisy raha ina aloha zany jiro ny olona tsy mandeha tsy mandeha jiro sy rano izay nandana lo ka ny olona tsy hevitra amin'io faharoa manarakaraka an'izany raha resaka préfet no atao eto inona ho azy zany texte milaza tamin'iny resaka mpivarotra amoron-dalana ny tokona teo amin'ny voie publique eto Analakely fa maninona iny tsy nasiana tsy ndravan'ny force de l'ordre nazo lalana fa tsy nazo lalana monsieur le préfet valy io zay alohan'ny anajany ny teninao dia ajaoko aloha ny teninao voalohany indrindra inona zany iny navelanareo tao raha iandro tontolo le mivarotra amoron-dalana ny tokona teo nefa voie publique araka ny teneninao iny inona zany mivazany fahatelo manarakaraka an'izay ity mba stratégie mba nareo malaza stratégie tady recadrillenareo zany Ambohijatovo dia ozo fantanina mipetako apetako inona moramora kokoa ny contrôler an'ireo ny ordre public eo Ambohijatovo ve sa hiala isaky ny quartier reo dia any quartier reo no mandrominanao zay atao dia ho araka reo ve zay iza ny moramora ho anareo mpitandro ny filaminana mba fanontaniana apetako zay sao dia mba manao zavatra tsy ampiverana zana ohatrany efa hafa be le izy tsy mieritreritra fotrany hoe eo Ambohijatovo dia io tsy azo-pitomena lalana Ambohijatovo ho ataon'ny olona isaky ny quartier io hiala ny akasiny sasany hiala ny any atosy tsy misy rano hiala ny any Antorana fotsiny hiala ny any Ambohimanarina ho any any Alamanitsy dia ho araka reo zay fotsiny mba fanontanianao petsakay fa io tsy maintsy ho raika io ireo tsy nangataka lalana nangataka lalana izy tsy ndraisina dia ataony foana mbola tsisy nazo lalana fangatahana greve nazo lalana zany teo zany izy zany misy ny faneho-kevitra samihafa hoe Ramatoa Sophie Ratsiraka zao isan'ny solomavahoaka fa tao anatin'izao fitondrana zao efa minisitra no miteny somaneo zany rariny kosa rariny lizy fa hoe atao ampilaminana raisina anao ahena kely aloha ny radio aminao dia maheno ary miaraba tompoko ahena kely le radio na misitaka kely eny ary ndao ary raha maheno resatasafanitareo le hoe Roxy le Roxy zany lo taminy eo tsy haiko mazava olona firy io dia filometre mialo sary Ambohijatovo le raha mandika zany tonga dia filambany ny faresako an'izany hoe tonga dia mila valiny fotsiny zao rangaha dia amizay tsisy manao ny ery amizay mande fepetrany azy faharoa zaho mbola tsy arinareo tsy mba homeo hoe taiza nanomboka nany enirena ny préfet Antananarivo ka
nanome lalana olona no fihetsiketsehana may manaty trano tsy mbola nariaho a hoe efa nomeny lalana ony rehetra satria anao fihetsiketsehana na trano na ivelany tao na hetsika ara-tsosialy io de tsy mbola nariaka de fa meona hoe oviana ary zay a no mahina amovibla n'le ranga io satria miaro-mafy ny sezany izy de lasa ampiasain'ny fanjakana sy mitondra ho resaka politika tamin'ny andro zajanaro mampianina ngerasitiso any nanendrenany teo e de miara-mafy an'iny izy de nitazony ty manaraka ty koa ary za mino fa raha miovy manaraka io a de mbola tazony zay manaraka io koa io satria tsy mbola nahita ho vina nitsy an'izany verina mijirama am'izay za fa nisy taona nytenenako teto hoe raha teanao paraka solaire zany nareo mandana ry atapiketra amy be vero mahery fa any a na million d'hectare aza anaovanareo an'io misy azavana manomboka amin'ny enina maraina ka hatramin'ny enina arivo tsy misy ady tany aminareo any na iray aza fa apetra ho any fitaovanareo tsy adala kory a tamin'ny andron'ny président Safy Albert sy prime ministre Doucla Ravony saky anao parka solaire raha satria 600 mégawatt tany atapon'Orombe satria tany atapon'Orombe tsy ady tany eo ny azavany masoandro manomboka amin'ny enina arivo ka hatramin'ny amin'ny enina maraina ka hatramin'ny enina arivo fa maninona no hoe ihetsy amin'ny tanimbarin'olona ty vato rangaha hoe totofana anaovana parka solaire tsako azahoana tsekatsy 20 mégawatt de sady mila ady am'le vahoaka nareo anefa le zany tsy vita any angely olana ety de mitombona zay nareo resaka intérêt koa io tsy haiko intérêt izao fa motokotinao zay menakavy de tsy mety vita le projet ko intérêt fotsiny any natonga ny volobe sisa le any tamatavy any tsy mety vita manakatiny aro tamin'ny andro ajaonareo mampiany io efa sine ino resako maly zany fa rehefa niova le fitondrana de any tsy vitako de io nefa rany ankotaka ambony ambany am'izay ary tsy anatananarivo any voan'io resaka jiramay daholo a sy resaka rano a irany Madagasikara ianareo efa tsy mahomby a de mela zay any nenay rehefa tsy vitanareo ny promesse nareo mela retoko anaovany afandray sotra e dawary manana olana zao ny any Antsiranana tapaka koa le délestage be matsiravina mihitsy le any Antsiranana de hoe fahasoman'ny milina io moa zany orinasa tsy miankina ny mamatsy mamokatra herinaratra matsinany eo Antsiranana tsirabe koa mana sy problème koa hetsika ho an'ny rapetsy koa mifanera-dalana aminay ty miaraba nareo amin'ny tompo radio zalahy salame mba mahakasika amin'ty federa-pirenena eto amin'ny tany any ty momba idirana fa anaovana fanehoan-kevitra e dawary hoan'ny gaporefe adidinao mapa nisy fotoana tany amin'ny fitomban'ny aso na andray ianao fanapahan-kevitra hoe zaty andray réquisition intsony rehefa tatan'ny akatereny ianao de zay ny teninao tadidiko zay ny teninao raha maheno an'ty radio ty ianao so anao mbola milamindamy makasa iverina amin'iny teninao indray ianao atsoatsy fa aza atao an'izany le zavatra fa tsy mety io ane fanehoan-kevitra fitankina ny zavatra marary ny olona ane io e tsy mety le zavatra ataonareo e tsy mety le zavatra ataonareo fatsakana taninarivo rangaha ny aloha ihany ny aloha tatiko hoe nisy efankatahany prix scolaire ono ao amin'ny Roxy tsy mety zany e fatsakana taninarivo any aloha ihany ny aloha alefa io afa tenyle olona nitariky ny voalohany na mahazo lalana na tsy mahazo roso ny zay eo avy tena tsy ampy zay firoso zay tena marina zay vahoaka malagasy tsisy mety eo amrosotsika fa reo raha vao manao fihetsika hafahafa eo arakaraky ny fihetsika hafahafa ataon'ireo ao ho avy eto ny vahoaka ny Nepal soka veraka zalahy dawary tany amin'ny 7 nisan'ny fanapahan-kevitra eny le anafana nytetsy amin'ny kianjany 3 hoe hiditra eny de nandray fanapahan-kevitra amin'ny préfet tsy anakana intsony asa hoe communauté rene zavatra vahoomana hoe toromarika avatsy sa ahoana de ianao ihany ny eo fa zay aloha ny sarin-tranga tamin'izany ka ty resaka hoe vahoaka olona tsy de tiana hoe politika be ne le izy fa tena hoe olana fototra raisinanao loary miarabary salama to radio miarabe amany parete zany nohatra ny te hisotrany fansakany nareo tsy mahita hoe vao mipotra le hoe vaintsainy de tsy tapaka tsy le jiro zay ro ka ty aminay nareo koa sambany am'le zone nareo ngamany am'le zone rosotry azo tapahana ny any aminareo le rano ny tena mola le rano le tena marary be le olona koa reo fantarana zany fantarana le resaka jiro raha am'le iainana andavana le rano
ka izy ohatrany fafaliana disa fotsiny fampahaliana disa izy fa tsy ilany vaintsaikiny dia mety hoe verina amilohan'ilay zavatra rehetra fa mila mizoro tsika tsy resaka fandimitaina sy mipetralety io mandeha fa mila mizoro mba ho iaina finatritsika ohatra ny olona rehetra maneran-tany misitraka rano misitraka jiro mijerentsika anazy fa dia mampahirentsika rety sotna zalahy eny ary sota mivoaka rehetra asa mora mba ho resahan'ny filoha rehefa migabary eny amin'ny tribune nation efa mipilopitra ny firenena mikambana izy ny manjara fitenenana zay satria ny filohampanjakana sy filoham-pirenena amin'ny firenena rehetra zay mikambana ny firenena mikambana dia manana anjara fitenenana avokoa ary tsy ferana fa zay alavany eo ny filoha amerikana ma le efa adiny ray latsaka ny kabary teo anivony ny record aloha zany na vita hoe ela indrindra dia ny filohan'ny Cuba taloha nga Fidel Castro efa adiny efatra be zao ao ihany asa raha mbola misy tantanana fa tamin'izany aloha mbola enjana be leo ny tatsinanana sy ny tandrefana tao anatin'ireny raisina aloha ty antso manaraka ty fa misy zavatra tianao ambara kely ao anatin'le izy miarabe allo manao ane miarabe eny ary melo an'le fanazavanareo ty tena mahatsiaro zavatra be lehibe misaotra anareo hoe fatoran'ny teny ny mpitondra raha tadiditsika tsara nisy fanotofana tany teny atotam-pianaka dia miteny mihitsy voaloha teo amin'ny trézime tamin'izay raha izay andro nirina radoelona tsy aka amin'ny taninao na ray metatra ary tsy haiko toko firy hektara zao le tamin'ny voatototry hôpital Lakanyarivo ngany eny ihany miara-mamaly tsika menakavy teniny zay tsy aka amin'ny taninao na ray metatra fa dia manentana tsika voaka malagasy edy efa tsangony ohatr'olona tanteraka ty tsika zany sisa no antenana amin'ity tsy haiko hoe inona zany ny hatramin'izay fotoam-bavaka ny hita to amin'ny roxik inona moa zany ny ataony prix eo ngary prix tsy tapaka jiro sy rano tsy ora tompo tsika moa zany hoe raha ny atsika eto dia ny atsika ny fahantrana ny tena zay aloha zany ny adverserantsika voalohany ho atsika eto fitantanana zay mahomby aombadika zany inona mahatonga an'izany fahantrana zany kolikoly tsy mangarahara ny resaka mauvais gestion ny état de non droit etc aona moa nampisy état de droit hoe perquisition le atao ry tokona fahalemana dia mivadika fandrobana ohatra le tery amin'le balansoara tery zany hoe ny fananan'olona atao ny coffre ny telefona ny tomobile ny inona zao tena zany zao mety le mpitandro filaminana nanao an'le asa mandrarahateny lasa ohatra vo asa aloha hoe tena voazoketa voaloto ao anatin'le izy lasa mivadika misy resaka hoe crobra ka zay le zavatra manahirany hoe ahoana hoe saisie ve le natao sa hoe resaka perquisition sa rakitra tsara zao manomboka miparitaka ny sary reto le olona anisan'izany hoe any naka tomobile naka fotoana tsy otrotran'izany zany le izy hoe zay le izy hoe lasa ohatra ny fahafahafa le film amitranga eto amin'ny tanàna faharoa ay misy antso ndao aloha ary miaraba toko ndao ary miarabe miarabe ny olona mangataka tsy mahazo ny olona lazaina fa mangataka tsy aloha nahita orona tsara fa misy nanaditra rahatasy teny amin'ny privé dia rena valiny dia io zany ny vahoaka no mieritseritra sy tokony andraikitra ny fiainana satria tsy hoe olona iray na roa na tokatrano telo na efatra ny miara-ny fatapahan-jiro isanandro sanandro ay afaka kaizy omaly tendro any itsika rehetrarehetra midele milahatra bidon jaune tsy olona tokatrano iray na roa fa mahita zao olona mifanerasera amiko a dia nandiato serivo bidon iray dia samy mandiny tena zahoatsika dia brito zany te manontany foana inona le film saika nandeha dia tsy nandeha enao kosa rangaha fa ahoana raha ny fahalalanao an'le film na io tao amin'ny Nigeria na io Pinocchio le rehefa mandaika dia milava ny olona ny ray amin'ireo film ireo io saika nalefa tao io dia tsy nandeha sasa teo
miamaka le hoe sao de mbe tentation du prisque zay hoe tsy misy délestage somary niena atao tanatin'ny fotoana mazavany zany hoe azo atao ihany mampandeha an'le izy de tsy mitombona lay sera zay hoe miena nitanjaky ny rano tosika ny rano karaha vahaolana tosika ny masoandro satria tsika mila vahaolana zao de zao ny vahaolana zao de zao de tsisy afa-tsy termika ndika ny termika de mandeha amin'ny solika ny gazoal mitsangana zany délestage économique ane zany le piseho eto hoe tsisy volanidinana anazy a de mila miafa mavahoaka mety tsy haiko anamboarana mpandehanana ny téléphérique ave sa karaha ohatra natao hoe tena mahana olana ka lahara-pameha zao fitondrana zao dia misy zavatra hafa aloha fa tsy reny ny voalaza fa volam-panjakana madiodio nanaovana ny ampahany voalohany amin'ny fanamboarana ny autoroute fantatry zao fa mikaikaika ny olona amin'ny jiro indrindra fa ny rano ny zavatra misy fa nitatitra nataon'ny ONG le Children Seven Child 560 000 558 millions eo firy zany 8,5 sy 10 hetsy ny zaza malagasy tratrany atao hoe malnutrition eto Madagasikara ny ao anatin'izany de eo amin'ny 10 alina sy ray hetsy amin'ireo zazy ireo de mety ho fato azy eritrereto fahantrana mahatonga zany